Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamanavatsika zavaka malala tratra ity sabotsy fa 13 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny boky voalohany Samuela voalohany 7:10, Samuela voalohany 7:10, andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:30. Samuela voalohany 7:10, andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:30, vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Ary hoy ny lehilahy amin'ny Israely: efa hitanareo va io lehilahy niakatra io? Iaiky an'Israely no iakarany, koa izay lehilahy mahafaty io dia ataony mpanjaka manan-karem-behivava ary teo omeny koa ny zanany vavy ho vadiny sady tsy hampandoavy ketra amin'Israely ny taranatray. Ary hoy Davida tamin'ny olona teo anilany: ahoana nge no atao amin'izay lehilahy mahafaty io Filistina io ka mahafatondro mason'ny Israely? Fa zinona moa io Filistina tsy mifory io nde iaiky any miara milon'Andriamanitra velona? Ary ny olona namaly hoe izany ka izany no atao amin'izay lehilahy mahafaty azy. Ary Eliaba zokiny nandre azy niteny tamin'ny olona dia nirehitra tamin'ny Davida ny fahatezerany ka hoy izy: nahoana ianao no midina aty? Ary iza moa no namela anao reny ondry vitsy reny eny anevitra? Fantatro ny avinavinao sy ny farantsy nofonao fa izany ady no idinanao ity. Ary hoy Davida: mo maninona zao? Mba miteny ka nahoana moa? Ary niala teo akany amin'ny sasany koa izy ka niteny tahaka ny teo, ary ny olona namaly azy tahaka ny teo ihany indray. Ary nohon'ny reny olona niteny izay nataon'i Davida dia nambarany tamin'i Saoly ka dia naniraka naka azy izy. Ary hoy Davida tamin'i Saoly: aoka tsy ho ketraka amin'ilay io ny fon'ny olona, fa ny mpanomponao handeha hiady amin'ny Filistina io. Fa hoy Saoly tamin'i Davida: tsy toanao ny handeha hiady amin'ny Filistina io satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatr'ireny ny ainany. Fa hoy Davida tamin'i Saoly: ny mpanomponao ny andry ny ondry-drainy, ary nisy liona sipera tonga toka nahalasa ny zanak'ondry teo amin'ny ondry. Dia nanenjika azy aho ka namely azy, ary azoko teny ambava n'ilay zanak'ondry, ary noho ny andramatra izy dia nohazoniko tamin'ny soniny ary nasiako ka matiko. Ny liona sy ny bera samy novonoin'ny mpanomponao, ary io Filistina tsy mifory io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny satria niaiky any miaramila an'Andriamanitra velona izy. Ary eo koa Davida: Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy no hamonjy ahy amin'ny tanan'ny Filistina io. Dia hoy Saoly tamin'i Davida: mandehana, arombanao an'i Jehovah. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Afako tantara tsy izoviana amintsika indray ity tantarany Davida sy Goliata, nandresen'i Davida any Goliata. Ny mofinaina izay eto am-pianatarantsika andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:30 amin'ity toko 7:20 ity dia afaka mamaly tsara ny fanontaniana hoe miorina amin'inona moa ny fandresena kristianina. Samy tia handresy ny olona rehefa anatin'ny ady. Samy tia handresy rehefa anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny zava-manahirana, ao anatin'ny fihizan-toetra. Samy tia handresy rehefa indray tojo zava-manahirana. Fa inona ny orenan'ny fandresena? Amin'inona ny miorina? Inona ny toe-tsaina ety mandresy? Inona ny toe-po ety mandresy? Inona ny toe-panahy ety mandresy? Inona ny fitaovana eny am-pelantanana mba handresena? Zay no asehony ity mofinaina eto am-pianatarantsika ity. Toa ka mamaky ny tapany voalohany sady isika amin'ny 5:20 dia mahita fa zava-dehibe ny hibanjinanao raha tianao ny handresy. Anankiray amin'izay fitaovana ataontsika hoe mahatonga antsika afaka miaritra, mahatonga antsika afaka mikikitra, mahatonga antsika afaka mijoro ao anatin'ny ady dia tsy ilay hamafin'ny ady ny tazantsika, fa ilay fandresenana, lay zavatra azontsika, ilay lokan'ilay fandresena. Hitantsika mizoatra masina io Paoly mampitany hoe mampitany fiaina kristianina amin'ny hazakazaka, ary mpiazakazaka mibanjina ny loka. Paoly miteny an'io amin'ny Timoty zanany.
Timothy faharoa toko fa efatra dimy rafito fa valo miresaka ny hoe niatateraka ny fa niady tsara na tanteraka ny azakazaka nitahiry ny finoana aritra ao de terizina ho ahy ny satroboninahitra zay omeny ny tompo izay rehetra mahatoky zay rehetra mino zay rehetra niazona ny fanatenitenin'Andriamanitra niazona ny finoana no zany de zava-dehibe mihitsy ny hoe mahatonga atsika mandresy de tsy lay ady ny mpanjinitsika fa lay lokan'lay ady ny lokan'lay fandresena eto tavita de nametra-panotanena mihitsy tam'ilay olona manao hoe inona kay no omenan'izay mandresina io inona no azon'izay mandresina io zany hoe tena nibanjina ny tompontsoa zay nazo ilazahana azy aterak'ilay fandresena Davida de hoy ny olona hoe manan-karena be omen'ny mpanjaka arena be vava tsy hitana omena rena ary tsy vitan'izany ihany tsy ampandoavy ketra ary omeny koa zanany vavy vadin'izay mandresy no zany dia tena tompontsoa lehibe de lehibe zany ho an'izay mandresy ary dia zava-dehibe refako ny ibanjinantsika anjerentsika hoe miasa na mikikitra na miaritra ka mieritreritra lay tombotsoa an'ny tena satria mantsy everitsika zay omony jiosy nitoetsaina jiosy satria mantsy mindretra hoe zange miasa tsy mieritreritra ninina fa de miasa fe miasa fotsiny tsy mampahomby zany re avako tsy mety zany fa zava-dehibe ny hoe ibanjinanao amy lafiny andavanandro tsy ny maha olombelona anao io ilainy zany ny hoe miasa ianao de mba mahazo ny karamanao miaritra ianao miady ianao mikikitra ianao da mba mety mahazo zay tandrify ianao misy mpanoratra frantsay tantana moa zany sady psychologue izy no nanao fitantanana Mathieu Poirot nanoratra boky izy développer votre leadership actif tsy de lehibe le boky folo sy roanjato io takila mangamanga kely zay izy nanazavany fa ny tombona no marina koa ny ateraky ny antsoina hoe fanomezana fampandrosoana ny olona amin'ny fampivelarana ny olona amin'ny fitantanana de zao omena ho azy ny tokony ho karamany omena ho azy ny fahaizana makasitraka ny olona zay ampiasaina fahaizana makasitraka ny fiezahan'ny olona asa ovintsika nresaky neto mofinaina manao hoe misy antsoina hoe karazan-drazana ataotsika hoe micro leadership antsoina hoe micro leadership dia lay fitondrana olona lay fitarihana olona ka mijery ny tsipiriany makasitraka ny dingana vita isaky ny tsipiriany lay fanomezana toky fakasitrahana ny dingana kely vita tsirairay zay hotsika anakirana antsoina hoe micro leadership azava-dehibe mantsy zay lay hoe fitaomana ny olona handresy any zao mibanjina ny fitaomana anao handresy de mifibanjinanao hoe miaritra ianao satria misy tanjona miaritra ianao satria misy zavatra zay miandry ianao raha ohatra ka mitondra olona ianao raha ohatra ka mitondra fikambanana ianao anaty mety ho fikambanana ara-panatanjahantena io na tahaka zany de zao mizara mankasitraka mizara manome valim-pity mizara mampirisika ny olona zay dingana mety ho vita eto tavita dia mibanjana an'izay mihitsy tsy diso akory zay satria mantsika rehefa metratra zany amina ohatrany intéressé be loatra satria zao aina angeny resahany Davida eto aina ady no zany de zao zava-dehibe mihitsy lay tompontsoa mety ho azony amin'ilay fiezahana tsika moa miaina ao anatin'ny antsoina hoe système capitaliste zany hoe ny économie mondiale ny toe-karena eto ambonin'ny tany amin'ny ankapobeny de miodina anatin'ny kapitalisme ary ny fototra zay ataotsika hoe iodinany kapitalisme afantarantsika rehetra de ny fitadiavana tompontsoa tsy hoe zay ny dikany fitadiavana tompontsoa zay ny iodinan'ny ataotsika hoe ny économie mondiale profit tsisy olona mifototra io zay ny ainany ary ao anatin'izay andrienina irafetany antsoina hoe kapitalisme de izao lay antsoina hoe intérêt
individuel anankiray am'ireo enina hoe ny tompontsoany tsirairay miasa mba azo karama, ny karama tsy azoko raha tsy miasa mba azo tompontsoa an'ny tenako, miaritra satria mibanjana ny tompontsoako. Marina loatra fa ratsy zay indraindray, tsy voatery ho marina foana zay indraindray fa ratsy koa ny tsy mieritreritra ny hafa, tsy mieritreritra ny fakasitrahana ny hafa, ratsy koa ny hoe tsy mamaly fity ny hafa, ratsy koa ny hoe tsy miraharaha zay fiezahan'ny hafa, ratsy koa ny hoe tsy mieritreritra izay mba tokony ho an'ny hafa, tsy fanao zany. Ary eto Davida rarina ramitram-panontaniana izy manao hoe ahoana sy ahoana hoe ny atao am'izay olona mandresy an'io lehilahy io. Hoy isika manao hoe inona ny fanalay, miorina amin'inona ny fandresena, miorina amin'ny fibanjinana ny tanjony. Ary ny dikany hoe rémunération nge na ny karama, tsy hoe vola nge zay adinoana, tsy vola akory ny zava-dehibe am'zany hoe rémunération. Hoy Mathieu Poirot anaty boky zay nolazaina anareo io, dia tsy lay hoe fa zao tsy lay vola loatra fa lay fifaliana teraky lay fiezahana, lay fifaliana teraky lay fikelezana aina, lay fifaliana teraky lay fiaritana. Zay ny dikany. Ary io de mandrakariva teneniny ao anatin'io manao hoe ny récompense nge de miteraka dopamine, zany hoe rehefa mandray lay fakasitrahana ianao de misy tsirano karaha zany izy lazana azy ao anatin'ny vatana, miteraka le antsony hoe dopamine zay manjary misy fifaliana, mitondra fifaliana ho anao zany lay fakasitrahana, mitondra fifaliana ho anao lay rémunération, lay tamby zay nomenanao. Tsy hoe matérialiste loatra fa ilain'ny olona zany, afaka malala ilaitsika zany fiorenana zay anankiray am'izay mahatonga atsika mahomby de zao ny fibanjinatsika ny zavatra miandry atsika, ny zavatra ny tanjona, ny vokatra hoentiny lay fiezahana. Ary zay ny mbanjinatsika na fanjakan'Andriamanitra. Inona moa no antony hiaritatsika? Satria tsika mbanjina ny fanjakan'Andriamanitra, tsy resaka tompontsoa fa resaka fibanjinana ny hoe raha miary etika de mandray ny tsaratsara kokoa ao amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay aseho ny miorina amin'inona ty fandresena ity dia tsy zay ihany, raha izay de tsy ampy, raha izay no manosika atsika de tsy ampy atonga anao mpandresa zay, satria lasa mety mampiasa fomba ratsy isan-karazany mba azahoana an'ilay fandresena raha zay fotsiny. Fa ny faharoa zay asehon'ny Davida eto dia miorina amin'ny fitiavana ny tanindrazana sy fitiavana an'Andriamanitra. Hoy izy manao hoe izy io miaika ny miaramila n'Andriamanitra velona io, izy io olona manivaiva ny Andriamanitra, manivaiva ny anaran'Andriamanitra io. Zany hoe miorina tamin'ny fitiavana ny tanindrazana, miorina tamin'ny fitiavana n'Andriamanitra. Zay koa ny fandresen'ny Davida eto. Voninkiady Davida, tsy no lay tanjona miandry azy ihany, tsy no lay tambo miandry azy ihany, la récompense miandry azy ihany, fa zao miorina taminy hoe tsy ekeko ny anivaivana ny anaran'Andriamanitra, tsy ekeko ny hanambanina ny mpiray tanindrazana amiko tahako zao, hoe mamiaika ny miaramila n'Andriamanitra velo, tsy ekeko ny anaovana tsinitsinina ny hafa tahako zao. Izay koa dia miorina ao anatin'izany izay firehetam-po zay motivation zay hoy tsika teo, izay dia miteraka fandresena. Raha ohatra ka mieritreritra fotsiny ny olona omby miainga amin'ny karama de tsy mahomby, tsy mampivelatra olona ny hoe miasa ho an'ny karama, fa miasa ho an'ny motivation, miasa ho amin'ny hoe za tsy manaitra an'izao, tsy ekeko zao zavatra zao, fa manivaiva n'Andriamanitra, manivaiva mpiara-belona amiko, manao tsinitsinina ny manodidina de zao voninkiady Davida eto. Miavako ny fandresena de zao miorina koa amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra, miorina koa amin'ny fahatsapanao fa olona ilainy ianao, olona zay ataotsika hoe vonina ianao. Ohatra ka mijery sika de Eliaba rehefa nandrian'ny Davida de nibedy azy, ary Saolo moa ery ambany ery de niteny tamin'ny Davida mihitsy manao hoe andininy 27 tsy tohanao ny andeha hiady amin'ny Filistina io satria mbola zaza ianao, fa izy abeady hatrizay ny ainany.
misy filoha frantsay anankiray zay antsoina hoe mbola velona izy Nicolas Sarkozy ndray maky izy nanao conférence de dia ny teny manao hoe zao no lazaiko anareo izy raha tianao izy a ny ho tafita raha tianao ny androso de zao aza mihain'ny torohevitry ny olona aza mihain'ny torohevitry ny olona manao hoe tsy ho vitanao zany na lehibe lo hoy izy hoe ne jamais écouter les conseils de ceux qui vous disent c'est trop grand zany hoe aza manaiky tenen'ny olona manao hoe tsy vitanao zany lehibe zany tsy mety aminao zany aza mino reny torohevitry ny olona reny taky tenen'ny Saoly tamy Davida manao hoe enao kely loatra enao tsy mahavita an'io riavako ndraindray betsaka ny olona manolotsaina anao eo anatrehan'ny ady sarotra eo anatrehan'ny andraikitra hoe aza mivety vita tsy efanao io lehibe loatra io fa izao manana finoana manana fahatokina Nicolas Sarkozy aza olo-tsotra miteneny zany ary izy moa nitsoro vavolombelona ao anatin'ilay conférence zay niteneniny tamy fotoanandro hoe ny lalana andiavina nge tsotre rehefa miatrika zavatsarotra ianao de hoy izy na ianao mandresy na ianao mianatra ary zay mihitsy noho izy ry afaka amin'ny fiainana rehefa miatrika zavatsarotra ianao de zao notadinao tsara na io tonga fianarana ho anao na io mahatonga mitondra récompense ho anao zany hoe tsy very za mihitsy ianao anatrehan'ny sarotra rehefa vonona hiatrika ny sarotra fa tsy mandosotra de zao na tonga fianarana le izy na tonga fandresena no zany de zava-dehibe tao anatin'ny Davida ny foto-kevitra de zao miorona amin'inona ny fandresena miorona amin'ny finoana miorona amin'ny fahasarotam-piaro ny tribe mpiarabelona miorona amin'ny hoe fahavononana ary indrindra miorona amin'ny fahatokinan'Andriamanitra lay fandresena eto Davida de niteny manao hoe inona moa io lehilahy tsy mifory ndika teny hoe tsy mifora de zao tsy tahian'Andriamanitra raha maka tsara ny boky Genesis toka 7:10 isika de nanome toky Andriamanitra fa nidikany hoe famorana de fampidirana ny olona ao anatin'ny vahoakan'Andriamanitra ny famorana tam'izany fotoana zany mieviny de zao tsy lay famorana lay famorana akory no inona fa ilay ambaran'lay famorana ny famorana rite cérémonie tsotra fotsiny fa inona ny heviny de zao manao hoe tonga vahoakan'Andriamanitra zaza rehefa foraina tonga vahoakan'Andriamanitra rehefa vahoakan'Andriamanitra tahian'Andriamanitra arovan'Andriamanitra zay na tonga ny Davida miteny hoe inga nangeda taky n'inona ary ny aben'io Filistiny io na filometatra ny ahavany io na filometatra lehibe tsy mifory io ina dikany hoe tsy mifora tsy tahian'Andriamanitra io vaozony io za na kely aza na mpiandrondry aza za vahoakan'Andriamanitra za tahian'Andriamanitra izay toetsainy zay na tonga ny Davida niorena ny fandresen'ny Davida ny faharesen-dahatra fa zanak'Andriamanitra izy ny faharesen-dahatra fa arovan'Andriamanitra izy ny faharesen-dahatra fa tian'Andriamanitra izy satria efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ny dikany hoe voafory de olona vita fihavanana amin'Andriamanitra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ary ny dikany hoe tsy mifora dia vahoaka vaozina de hoy Davida hoe ahoana moa no tsy haharesena ny vahoaka vaozina io olona vaoziny io ahoana ny tsy haharesena ahoana ny tsy haharesen'ny ahoana ny tsy handresen'ny fitahinana io zany tsy misy ozona mandresy fitahina no zany de zao tsy matahotra an'io miorona amin'inona ny fandresena miorona amin'ny finoana miorona amin'ny finoana fa zanak'Andriamanitra ianao aza manaiky kivin'ny olona manao hoe tsy vitanao io tsy tanteraka io tsy tratranao io tsy sahazanao io tsy mety aminao io tsy atononanao io tsia rehefa tianao rehefa fantatr'Andriamanitra fa mahasoanao mieza mikiriza mpanjino ny tamby izay omen'ny tompo anao ary manana faniriana manokana ny amin'ny fiainanao satria mantsika avaka marana mieritreritra ny hoe amin'ny fiainana mandeha ho azy ake zay omen'Andriamanitra eny sahazy tsia omen'Andriamanitra anao sahazy fa tsy midika mihitsy manao hoe zao fahantrano zao no mety aminao ahoana moa no mety aminao ny fahantrano fa ianao tsy mba mendrika hiaina tahaka ny fiainan'ny olona rehetra ahoana ianao tsy nataon'Andriamanitra mendrika hiaina ny fiainany ny fandrosoana ny fivelarana fararay tsika mihidy amin'ny tsy sa manofo hoe za ve mo mantra zay ve mo ahina tsy ry avako malala
Andriamanitra tianao, zanak'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra ianao, sahy mijoro, sahy mieritreritra, sahy miatrika hoe zahatra mety ho sarotra mihitsy ara-pandrofonao sy ivelaranao. Fa ny farany de zao amin'ity ady ity de hoy zava-dehibe lay ataontsika hoe traikefa ny expérience. Miorona amin'inona koa io? Eo ny finoana mazava eo ny fibanjinana ny tanjona, eo ny tsy fanekena ho fendrofendroina, eo ny tsy fanekena ho pepona. Miorona am'zany ny fandresena, hoe tsy manaiky ho pepona ianao, tsy manaiky ny torohevitra mampihemitra anao. Fa ny zava-dehibe koa tenia ny fahafantaranao ny tenanao. Davida de naneo manao hoe za nge mpiandry io de manana ny expérience koa de nytansainy tamin'ny Saoly teo ny expérience-ny hoe za nitraikefa ny zavatra efa nitiavina, za nge niady tamin'ny liona, za nge niady tamin'ny orsa, tamin'ny bera, za nge niady ngazany be zany orsa zany nge zavatra matanjaka be zany liona zany nge efa nakany zanak'ondry zany afako teny amin'ny vavany zany liona sy bera zany ny zanak'ondry tsy matahotra an'io zany hoe nahatoky ny tenany Davida, nahatokony expérience, nahatokony traikefany. Ary eto ny mitsondra hoe traikefany expérience de tsy hoe famerimberenana ny zavatra ohatra hoe inany efa tsy ray famerimberenana ny zavatra efa mahazatra koa na tsy hoe expérience, tsy zay. Fa ny expérience dia ilay adaptation zany hoe lay fahaizanao miatrika ny zavatra anankiray ary ao anatin'ny mety ho tsy fampinana, mety ho olana. Satria eto tsy liona akory no idivan'ny Davida, tsy bera ny idivan'ny Davida, tsy zanak'ondry no anovan'ny Davida fa miaramila voninahitra ny firenena. Saingy eo Davida vonina, zay le expérience, vonina hiatrika an'izay. Ataovy ohatra hoe ohatra raisitsika ohatra hoe manao trano ianao. Rehefa manao trano ianao, asa tsy fantatro eo ampanaovana trano io, asa lany ny échafaudage. Dia rehefa lany ny échafaudage, ianao tsy maintsy manao an'ilay trano, de mieritreritra ianao hoe inona reny zavatra soloko an'ito vetivety, lany ny hazo, inona ny ampiasaiko anolan'le izy. Zany hoe mitohy le asa fa ianao niaritra satria ianao manana expérience de zao hainao ny namana zay olan'izay. Ary zay toetsain'izay no ny tena zava-dehibe amin'ny miantoka ny fahombiazana ny expérience. Tsy lay famerimberenana ny zavatra anankiray iny tsy zay loatra, fa lay fahaizanao mamaha olana, le fahazaranao mamaha olana, le fahazaran'ny sainao mamaha olana, le fahazaran'ny sainao mampiteny ny zavatra eo ampelantananao, mba tsy ho lay fahabangana na lay tsy ampy na lay olana ny tompony teny farany. Dia izay no asehon'ny Davida eto, miorona am'izay koa ny fandresena. Le avako malala ny dikan'izany le expérience de eo lay maha olombelona. Inona ny any aminao, zay ny dikan'ilay expérience. Mampatsiaro antsika ilay mofo dimy tsy azan-dranondroa nametra-panontaniany Jesosy, inona ny any aminao? Mofo dimy tsy azan-dranondroa, inona ny any amin'ny Davida? Efa nandresy ny liona sy ny bera izy, eto aty amiko zay ho ny tompo. Izay traikefanao zay no entina miatrika. Fandravako malala zava-dehibe lay fitondranao ny fahaiza-manaonao, zava-dehibe lay talenta kely any ampelantananao ino no entinao amin'Andriamanitra, ino no tany sainao amin'Andriamanitra, ino no ampiasainao amin'ny anaran'Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy tompo de mandresy anao. Afaka malala ity mofona intiara de mampianatra atsika tsy ho resy, tsy ho kivy eo lehibe ny fahavalo na eo anatrehany mety ho mpanan-kivy. Ndray range misy olona mety ho manan-kivy ianao na de olona tianao azy, tsy fananiny le manan-kivy. Mampatsiaro ilay conférence resahako nareo teo momban'ny Nicolas Sarkozy, izy manao hoe mandrakariva ozy, mandrakariva ity président république ity, tsy le lafiny tsy mety eo am'izay mety ho fiainana akory ny resahantsika satria olombelona ihany izy. Fa manatra izy manao hoe ndraindray ozy izy ny olona tianao nketratre ozy izy mametra anao tsy hivelatra, satria miaro anao izy de matahotra izy,
dia ferany ianao aza atonony zao aza miezaka be fa aza miaritra ohatran'io tsy efa mety ve eo tsy efa atonony ve zay indraindray tam'za député ozy de tam'za maire ozy de tsy efa mety ve zao aza miezaka mitoaniny ezaka anao mi député tonga député aza mananona ndray anao ministre ndray ve anao vianahira anao ministre ndray ve anao sy ny sisa de farany lasa ny olona tindra ndray tsy hoe raha tsy fanahy izy fa te hiaro anao te andrandray ndray aman-dreny ohatrany amin'ny zanany tsy foiny de arovany ao de koboniny ao de manjary tsy mivelatra fa ndraindray ny fitiavana tafa ohatra manjary lasa misy tahotra afako malahatahaky ny nataony Eliab eto afako miorina amin'inona ny fandresena miorina ao am' Jesosy Kristy tompo miorina ao am' famelan-keloka natokotry Jesosy Kristy tompo io famelan-keloka natokotry Jesosy Kristy tompo mahatonga atsika afaka mibanjina ny tanjona miandry atsika ny fiainana mandrakizay mahatonga atsika manam-pinoana mahatonga atsika manana fitserana amin'ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana amin'ny mpiarabelona sy ny namana ka sahy hijoro manoloana ny sarotra miorina amin'inona izy miorina amin'ny fanajana ny hafa miorina amin'inona izy miorina koa amin'ny fanoloran-tenanao ampiasa izay nomen'Andriamanitra anao ivavakisika tompao zao ny amin'ity herinandro mifaranay ity misaotra fa ampanantenainao fandresena atsiary fa tsy miankina amin'ny herinay tsy miankina amin'ny tanjakay tsy miankina amin'ny traikefanay fa miankina amin'ny fahasoavanao ny zavatra rehetra saingy eo ny fahasoavanao saingy ny fahasoavanao miaraka mandrakariva miasa mandrakariva miorina mandrakariva ao amin'ny finoanay fitiavanay ny andresy de ataovy mahay mampiasa izay nomenao anay zahay